Isan'ny toerana mahasarika mpizahatany Londres renivohitry Angleterre. Firenena manana ny mampiavaka azy manokana na amin'ny lafiny ara-tantara izany izay vonoka tamin'ny vanim-potoana Romanina. Raha Londres no resana dia maro ireo toerana azo tsidihana toy ny Big Ben na ny famantaranandro lehibe izay milanja 13 taona ary efa tamin'ny taona 1790 no namboarana azy. Izy moa dia isan'ny manamarika ny lapan'ny Westminster ary Clock Tower no anarany teo aloha. Ankoatr'izay ny Tower Bridge isan'ny malaza sy maro mpitsidika naorina teo anelan'ny taona 1990 sy ny 1990 ny Tower Bridge mirefy 490 metatra mampitohy ny ilan'ny avaratra sy asimin'ny Tamisa. Afaka misokatra sy mikatona itetezana ity rehefa misy sambo lehibe mandalo. Isa mampalaza ny Londres koa ny lapan'ny Buckingham izay toerana ofisialy hipetrahan'ny fianakaviam-ben'ny mpanjakavavy Victoria. Teo ihany koa no andraisana ireo mpitondra fanjakana mitsidika any Angleterre. Maro ireo toerana azo tsidihana eto Londres toy ny London Eye, antsoina ihany koa hoe Millennium Mill, kodiarana lehibe apetraka hoentina miala voly nanomboka tamin'ny taona 2000. Tsy amin'ny zava-misy eto Londres ny malagasy mila ravinahitra aty amin'ny toerana. Isan'izany Pasio, isan'ireo mpanakanto malagasy. Presidente governor teto Londres dia faela binana tao Madagasikara. Zaho aloha faela nialako Madagasikara fa ho 20 tao 20 ans. 20 ans nialako Madagasikara presque tamin'ny voalohany raha ta Mozambique dia avy eo mipetraka ta Italie dia avy eo mipetraka Ghana dia avy eo ta Londres teto satria vadiko niasa teto dia efa niasa asa teto 2 taogno dia miverina ta Ghana ndraiky dia tany Italie dia niasa tany Italie tany dia petraka Londres eto satria Londres eto zany tena marina zany mahatonga anay petraka Londres eto resaky éducation zany dia petraha ay Londres eto satria éducation na anglisy zany azoazo ay kokoa zany amin'le zana ay zany zay ty mahatonga anay mipetraka eto. Amin'ny malagasinao manokana zany diaspora ahoana ny fahitanao malagasinao amin'ny resaka fiainana eto Londres ve satria tsy dia maro loatra ny gasy ny fahitako anazy mipetraka aty Londres ao amintsika malagasy manokana ve ahoana ny fipetrana eto Londres eto ve possible avy amin'ny gasy mipetraka aty Londres, possible avy amin'ny gasy mandeha aty Londres, possible avy amin'ny gasy miévoluer en Londres satria ankamaroan'ny malagasy dia presque any France na amin'ny pays francophone. Mahatonga igny zany resaky visa fandehanana aty zany sarotsarotsy no tsy mana nationalité frantsay d'abord satria no hoe tonga dia mipetraka Madagasikara mandeha Londres aty sarotsarotsy zay zany ty mahatonga igny mahatonga azy tsy misy malagasy maro eto zany misy malagasy maro fa presque le malagasy eto zany managny diplôme-ambony presque kamaroa zany managny GCSE managny zay sady presque zany le gasy miasa amin'ny banque akamaroa ty gasy eto no tsy diso rô. Zaho manokana satria zaho tsy afaka iresaka olo fa loto vatako resako zaho manokana ty asako teto voalohany zany nanao resaky jardinier nanao garden ty nahatonga manao gardening zany igny zany ty asa nataoko tany Italie voalohany dia fa tiako koa le resaky verte zany dia développé avako tao zany le resaky skills ako zany resaky fahaizako tiako be zany le resaky jardin fa na dia izay koa mbo misy politique avao koa zany resaky jardin satria mila mahay sady mila qualification. Raha izay ny fahitany fahasoan'ny fipetrana eto Londres, ahoana kosa ny fahitany Tesbon izay mipetraka any France ny fiainana manongana eto Londres? Mamily akavana zany na Londres atsika na fiarakodia zany zay na fomba fandehanana amina train zay dia akavana na Londres. Nandreo à Paris koa akavia satria gauche volant gauche etc. Izay nefa sy tobilo ny tiako teneny eto fa ny fomba fiainan'le olo. Raha fahitako anazy kokoa zany misy karazana open mind
na Angleterre atyky par rapport amina France. Sy midika zay hoe sy manao comparaison izy soa izy rasy fa ny zava-misy aigna sy maintsy ahafantaranao anazy. Na mamirapiratra aza ny an'ny hafa dia tany filana ravinahitra ihany fa hafa ihany ny antsika dia Madagasikara.